vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba nanisik ampunyang palay aminiran Alleluia. Luka toko fadimy andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nampahazahoan'i Jesosy any Petera azan-dranobe. Ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hiain'ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihan'ny Genesareta Jesosy. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo antsisin'ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy, dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany, dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra niteny Jesosy dia hoy izy tamin'i Simona, mandrosoa ho any amin'ny lalina, dia alatsao ny aratonareo azahoana azan-drano. Fa Simona namalaka nanao hoe, tompoko, mandritra ny alina no efa nikelezana iaina, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa no niteninao dia hoe ho alatsaka ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo azan-drano be dia be izy, ka efa nisy tritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary no fienono ny sambo kely roa ka efa saky ny lentika. Alleluia. Atao amin'ny Jaona toko fahadimy, tantara anankiray hafa akatsika lesona. Jaona toko fahadimy andininy fahadimy manao hoe, ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 80 taona. Raha nahita azy nandry Jesosy dia nahalala fa efa toy izany ela izy. Dia hoy Jesosy taminy, dia ho sitrana navay ianao. Ilay marary namaly azy hoe, tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona andrombokay ao anaty farihy. Nefa raha mandeha aho dia misy olo-kafa misosoka eo alohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana, ento ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha ary sabata izany andro zany. Alleluia. Jaona toko faharoa no amaranantsika azy, andininy fahatelo. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy tamin'ny Jesosy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy moa mifaninona akory izao sianao, tsy mbola tonga ny fotoako. Ary hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asaina ataonareo. Ary nisy vato enina mahalany rano indroana impelo ny vata avy nipetraka teo fanadiovana araka ny fanaon'ny Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, feno rano no isiny, dia no fienony hatramin'ny. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka iento eny amin'ny mpandahatra ny fanasana dia nientiny.
ary raha nanandrana ny rano tonga ho divay ny mpandahatra ny fanasana nefa tsy nahalala izay ny aviny dia ho dia fa ny mpanompo izay nanovon'ny rano nalala dia niantso ny mpapakatra izy ka nanao taminy hoe araka fanaon'ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha ary rehefa nisotro bebe ny olona dia vao ny ratsiratsy kokoa fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka androany. Ataovy aleloia. Rehefa avy eo tsika dia hivavaka ho anareo ary anao délivrance. Za tena resy lahatra fa ity délivrance ataontsika androany eto ity dia tsy ho an'ny mpanota fotsiny fa araky ny efa averimberiko amin'ny radio sy télé dia ho anareo mpivavaka, ho anareo mpino, ho anareo kristianina. Dia isieriko hitsofoka ao anatinao androany. Ho afaka mihitsy ianao raha lasy anabavy malala. Ary ny fanambotsika raha lasy anabavy ao anatin'izao ray volana sy tapany iarahantsika eto Tamatave zao. Atsapa fiainana tsy mbola tsapanao hatramin'izay ianao. Atsapa fifaliana tsy mbola tsapanao hatramin'izay ianao. Andray fiadanana izay mbola tsy hitanao hatramin'izay ianao. Andray fanasitanana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tena hivavaka ho anao tsika androany. Ireo fanamamatotra anao ninona endrika isehony zany ho faranana amin'ny anara maherin'i Jesosy. Maneke ianao ho afaka androany. Avy ere zao Jesosy tsy maintsy afaka androany. Manaky ho afaka androany. Manaky ho afaka androany. Manaky ho afaka androany. Andray fiainana vaovao. Amen. Miangavy anao atonga eto. Ino ny ty teniko ty? Mafinaritra ny miadana. Mafinaritra ny sambatra. Mafinaritra ny faly. Ataovy aleloia. Mafinaritra ny miainao anatina fahasambarana. Tenenao zany ilenao mafinaritra miainao anatina fahasambarana hoe? Mafinaritra ny miainao anatin'ny fahasambarana. Efa hitanay ny fijaliana tompoko. Hitanay zany ny fo maraina isan'andro mandeha mikarama. Any ka nambo te atory ianao amin'ny 2 maraina, amin'ny 3 maraina mbola te atory, dia tsy maintsy miala eo ambony fandriana. Na andro avy orana, na ririnina andro, satria tena hoe andeha hikarama. Ary raha vao tsy mifo maraina dia tsy mahazo vola. Efa hitanay tompoko izany loloako, miloloako, manina hoe? Tamin'izay mpivarotra ko, miloloan'ireny akoho be reny, ny akoho vidinay amin'izany, reny le poularda reny. Le poularda le akoho manatody lavo reny. Any amin'ny 2 kilô sy fefa ny anankiray na 2 kilô farafahakeliny. Reny ny lolo avonao mandritry ny 5 kilometatra, 4 kilometatra ny loloan'iny ianao. Akoho misy hatrany amin'ny 20 nisany eo ambony lohanao ao. Mafy zany. Marary ny atao amin'ny atoko ao. Reraka ianao amin'ny loloan'io. Mandritry ny adiny raiky sasany ianao amin'ny loloan'io. Ary ny tena mahasosotra amin'ny akoho dia zao. Tsy vitany hoe lolo avonao izy dia mbo miperaka tsara. Fa manao ny ataony zala ao ambony ao. Ao izy no mikaka ao ambony ao. Ary ny kakahany reny ino izy ty? Akoho manatody lavo reny tsy mitovy amin'ilay akoho gasy. Miaraka amin'ny ranony izy avy azy. Ary dia midina moramora manaraka amin'ny andronao. Tsotsorika eto akaiky vavanao eto izy gaga ianao inona ary zany. Zany ny fijaliana ny ainana taloha. Raha tsy manao an'izany ianao tsy mahazo vola. Fa mba efa hitanay koa zany miadana zany. Efa hitanay zany fiainana mahafinaritra. Efa hitanay nitangina roplanina, helikoptera, karazana tomobile. Efa hitanay zany mba mandray vola amina million sy centaine de millions zany. Fa mahafinaritra ny sambatra raha lasy anabavy. Mahafinaritra amin'ny miadana. Ataovy aleloia. Aleluia. Alo ihany miadana, alo ihany miadana. Efa hitanay zany matory miaraka amin'ny voalavo, matory amina toerana maimbo, matory amin'ny any atsena ianao dia ao anatina toerana tena tsy zarizary. Fa efa nihitanay koa zany natory. Nisy fotoana nakany Ampitan-Dranomasina, nakany Congo, na nasaina fiangonana tany. Zany vao mbo niainako tamin'izany hoe manofa trano 6 millions ny ofana chambre ray isan'andro. Ohatriny hoe 6 millions. Tapabolana nijanona tany
Anu any 200 millions vola lany zareo nikarakarana anatany. Ozy hoe oatra miadana zany hoa. Atao haleluya mafy zany. Haleluya. Mahafinaritra ny miadana. Teneniny eo anilanao mahafinaritra ny miadana hoe. Mahafinaritra ny miadana. Haleluya. Efa hitanay tompoko zany hoe efa nitantaraiko tamin'ny sabotsy zany. Nisy fotoana zay tena hoe tao anatina fantrana lalina. Na ny loka hoanina tsy misy. Vary indramina. Reny le anandrebaka le tahony anandrebaka reny nitsponina. Le taho tsy hoe anandrebaka fa tahony anandrebaka le tahony manta be le ratsy be iny. Reny nitsponina reny ny atao loka. Reny ny atao loka. Fa mba efa nisy fotoana nitako zany nakany ampitany ranomasina zany. Minakanina vary ray plat. Vary ray plat. 2 alina sy 2 hetsy ny ray plat. Ataovy haleluya mafy za. Ohatrina hoe. Za moa am'zany tsy miantoka vola fa hita mivazaha ianao de gaga fotsiny ianao hoe wow. Otra milama zany hoa. Tovy amen mafy ralasena ba. Amen, amen. Mafinaritra ny miadana. Teneniny eo anilanao. Mafinaritra ny miadana hoe. Mahafinaritra ny miadana. Ary zany ny tiako atongavana mivavaka ataotsika androany. Délivrance atao androany. Hiala ao anaty alahelo ianao. Hiala amin'ny toerana misy anao io ianao. Hiala ao anatin'ny tebotebo sy mitsosa ianao. Amen, amen. Mampalahelo angery havany zany hoe isan'andro ianao de hiteboteby ao anaty trosa. Ho avy ny tompotrosa. Inona indray no lazaiko. Ary misy fotoana ianao mavita mandainga mihitsy. Mavita manino hoe? Mampiresaka ny tompotrosa. Tsy mahita tory amin'ny alina. Inona indray no lazaiko ampitaky vola. Fa izao ry havana. Mafinaritra zany hoe matory ianao amin'ny alina. Tsisy olona eritreretinao manatrosa aminao. Tsy mitebiteby amin'ny trosan'olona. Tsy mitebiteby amin'ny volan'olona. Voalohany ho ara-dalàna tolotolo zay tokony ho alohanao. Itsodrano tsy hivavaka ho anao anana fiainana mafinaritra ianao. Anana fiainana mafinaritra ianao. Amen. Indraindray enena ianao ary. Na ianao ary mandinika hoe Jesosy aiza ianao hoe. Mafy eny mahazo a Jesosy. Mba mivavaka ihany ahy. Mivavaka ihany ahy. Androany amin'ny lakile anao. Aiza problème anao. Inona no mahatonga n'Andriamanitra tsy mamaly vavaka anao. Aiza problème anao mahatonga amin'ny fiainanao bloqué. Inona ny olanao. Omen'Andriamanitra lakile anao androany. Ho ampiasain'Andriamanitra lakile io. Amanao zavatra rehetrarehetra eo anoloanao eo. Fa rehefa eny am-pelam-piainanao ny lakile. Misokatra ny lalana rehetrarehetra relatsana ba. Izy mino zany iza. Amen. Ataovy amen dia amen dia amen. Amen. Tohizo ny tehaka. Alléluia. Zany zavatra mahafinaritra zany ry havana. Tsy voatery ho latsain'ny olona ianao. Indray ianao tena tenenin'ny olona manao hoe aiza ny Andriamanitra reo e. Nareo any am'sio azo mivavaka nefa tsy hitakory zay eo e. Aza matahotra ianao. Ireo zay nandatsanao reo. Ahitany Andriamanitra velona hihetsika eo fiainanao. Izy mino zany iza. Amen. 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 Rehefa mijery an'ireto tantara anankitelo mivakitsika teto reto tsika. Tantarany voalohany raisitsika teo dia ny tantarany Petera. Petera sy ny apôstôly. Ndray andro Jesosy dia nitory teny teo amoron-dranomasina. Nitory teny ary nindrana ny sambo keliny Petera izy. Mba ampondrano kely ny sambo kelinareo aloha ry Petera. Mba hitoriko teny. Vita ny toriteny nataony Jesosy. Dia hoy Jesosy matsy amin'ny Petera. Mandrosoany amin'ny lalina. Lioka toko 5 ndovakitsika. Eo amin'ny 14. Ary rehefa nitsaratra ny teny Jesosy. Dia hoy izy tamin'ny Simona. Mandrosoany amin'ny lalina. Ahoana ozy? Dia alatsao ny aratonareo. Azahoanareo azandrano. Dia atao inona hoe? Fa Simona namalaka nanao hoe tompoko. Mandritra ny alina no efa nikelezana iaina. Nefa tsy nahazo na inona na inona. Kanefa no niteninao. Dia ho alatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony zany. Dia nahazo azandrano be dia be izy. Ka efa nistrihitra ny aratony. Asiviteka mafy ralasana ba. Haleluya. Ny
ny tena ola mpivavaka, ny tena ola ny mpino amin'izao vanim-potoana izao dia ny ady hevitra, ny ady hevitra, mpiady hevitra. Zatra ohatrany hoe rehefa misy zavatra atao dia mbola tia metraka fanontaniana ihany aloha amin'i Jesosy. I Petera teto dia nanarato nandritry ny alina. I Petera dia lehilahy mpanarato ny asany. Ary tsika tia morontsiraka te Tamatavy dia malala tsara. Ndray andro agaga tetsy amin'ny tetsy kaikin'ny Neptune teo kaikin'ny port teo. Petrapetraka teo ah. Gaga nahitany mpanarato avy any miazakazaka ary zalahy. Reo izy dia tarafiny ery amin'ny 100 mètres ery na sa 150 mètres ery. Reo miazakazaka ary zareo avy any. Nalefa ny lakana miaraka amin'ny arato, tonga dia nalatsany ny arato miaraka amin'ny lakana. Nalatsany ny stomy zalahy avy any. Fa tonga dia nisy hatrany amin'ny 5 koveta angamba trondro. Reny le inona ny anaran'le inona izy ty? Le fotsifotsy tsara tary le ngezangeza reny, ny ngezany ino moa ny anaran'izy reny? Pescaval. Tena tonga dia 5 koveta hoa. Dia mbola miverena ny zareo dia mbola nazo izy. Dia za zany mijery. Ozy izy zareo reny raika tonga dia rehefa dia mijery inona ro aza nita ny zalahy zany. Mijery za tsy mahita, ry zalahy mahita. Mahita izy satria efa zatra ranomasina, efa hainy izy hoe reny ny trondro, efa hitany hoe reny le zavatra. Ianao mijery tsy mahita. Ohatry zany mihitsy ry Petera. Ainy io manarato, ainy io. Nandritry ny alina izy nefa nanarato. Hitany daholo hoe ato zao ny misy trondro, ato zao ny toerana tokony andatsahana anty. Fa nahazo izy sa tsy nahazo? Tsy nahazo izy. Na dia fozaorana ray ary tsy nahazo izy. Tsy nahazo na dia pirina ray azy. Efa nanasany aratony izy. Andory zalahy andeha hody fa tsisy ninina. Tonga tampoka Jesosy. Alleluia. Alleluia. Inona nataony Jesosy taminy? Rehefa avy nitory-teny Jesosy, izy avy niainy tory-teny, niainy fampianarana teo koa satria raha vao nitory-teny Jesosy dia mba anisany mba niainy teo izy. Alleluia. Alleluia. Fatary Jesosy tsara ny problemany. Fa tsy nahazo na inona izy mandrakalina. Hoy Jesosy mantsy azy, nda nalatsao ny aratonareo. Alatsao amin'ny lalina dia alatsao fa azo azandrano ianareo. Asivitehaka mafy rahalasana mafy. Inona ny navaly ny Petera? Eo amin'ny 15 hoy izy, fa Simona namalaka na hoe tompoko, mandritra ny alina no efa nikelezana iainy, fa tsy nahazo na inona izay. Mandritra ny inona izy? Mandritra ny alina. Eo ny problème kely amin'ny zanak'Andriamanitra. Rehefa miteny Jesosy hoe zao atao, miteny Jesosy hoe ty atao, dia inona ny olany zanak'Andriamanitra? Ohatrany tia metraka ady hevitra kely. Tia metraka ady hevitra kely. Pastera, karaha ohatra moa io ny atao dia anahoana? Jesosy raha andray ty fanapa-kevitra ty dia ahoana? Raha ohatra moa sasany Jesosy hivavaka rehefa larobia atoandro, alakamisy atoandro, dia anahoana ny tsenako? Raha ohatra moa zany Jesosy ka andeha hivavaka sabotsy tontolo andro, dia inona no ataoko? Ahoana ny asako? Ohatrany tia metraka ady hevitra. Tia metraka ady hevitra. Raha mandeha mivavaka moa zany Jesosy dia mivavaka fotsiny avy zany dia tonga dia miova amin'ny fiainako. Ohatrany tia metraka ady hevitra. Andro andra lasaina bavy miantso anao ah. Zay zavatra sainy Jesosy ataonao dia ho ataonao manomboka androany. Aza zatra miady hevitra. Hoy hoe aza zatra miady hevitra ataovy. Alleluia. Alleluia. Aza zatra miady hevitra. Nisy mpivady zay nanantona anahy ankeo maraina. Nalemy io anabavy io nanomboka 2016 io. Vao nanomboka teraka io anabavy io nanomboka nalemy. Ary nalemy tena hoe tsy afaka nandeha mihitsy. Nisy fotoana izy mivady reo ny ao natamiko. Dia zao ny teneniko taminy. Ajanony amin'izay fanafody. Ajanony ny dokotera rehefa tsy sitrana. Dia zao ny ady hevitra tao anatin'ny lera lahy. Nampitahory ny fianakaviana izy. Raha maty io avana io, toriana ianao, gadraina ianao raha maty io. Natao ohatra lera lahy. Nefa hitany ankeo nandeha dokotera, nandeha hôpitaly be,
tsy sitrana nandray fanapahan-kevitra izy ajanoko pastera amin'ny fanafody fa aloha ivavahana ny vadiko ataovy aleloia io Alléluia. raha matoy io de malemy aza aiza izy mivady asa raha ao izy va mba mitsangana kely aza vady avy ty moa avy ty ny anambavy aza matahotra mandeha tsara am'izay ianao amin'ny anaran'i Jesosy alefa za matahotra eny fa mandeha ianao aleloia maka ty ava ty koa ianao rahalahy maka ty nareo mivady ataovy aleloia mafy zany aleloia aiza moa ny fiakarana aty asiviteka mafy efa afaka mitohatra am'izay lefa zahay asiviteka mafy zany iza moa ny anaranao ny anambavy Valérie ary anaranao raha laha Zovy alo miarakaraka kena raha José zao José le tsy novena tsara moa no naparary vadinao io raha lahy nanomboka 2016 nisy croisade lehibe natao tamin'ny Soavita tamin'ny 2016 inona naparary azy niteraka izy tamin'ny 2016 io niteraka ny zanaka ny atao Estera zay de tena nalefa talo hôpitaly niteraka vao niteraka herin'ny semaine de tsy nono tamin'ny ntsony le zaza fa tonga de nalemy izy tegna nalemy tanteraka tonga izy de nalemy tanteraka izy de nalefa talo hôpitaly be tamin'ny réanimation de ny zava-misy tamin'izay navoaka foana izy tena nandany vola mankarena zay tamin'ny fotoanan'izay de niteny le dokotera hoe tsy sitegna ny ntsony ty fa tsy vita ty nalefa analizy tantaninarivo nalefa tahatrany amin'ny hôpitaly manara-penitra nafindra amin'ny hôpitaly manara-penitra zay nalefa tanatao scanner tsy hita ihany le aretiny de izy nanahoana fiseho an'le aretiny tamin'izay fotoana fiseho ny aretina zany ohatran'ny délire zay izy voalohany tena tsy natsaro tena misy na ny zanany azy de tena tsy fantany fa nahilikilika anazy ohatran'izao herinandro après nisy teraka après nisy teraka am'izay avy teo de tonga de tsy natsaro tena izy tona tsy natsaro tena misy de karaha hoe sady nalemy izy no tsy miteny nalemy vatany jiaby tena nalemy jiaby misy tonga de olona mibata tsisy azony atao mihitsy na izy ny tanany ty mikenkona tena efa ny fianakaviana zany metrehatra efa ho faty tanteraka io tsy velona de tsony sainy koa efa very ny seny koa very tsy mahatadidiny anarany na ny zanany azy tsy tadidiny tamin'ny fotoanan'izay tena izy koa efa tsy miteny izy tsy miteny misy de rehefa hiteny izy de soratra leny telefona de soratany ohatrany tsy mahafaka miteny tsony izy tamin'izay de le fianakaviana sasany miteny hoe tsy maintsy ho faty fa tsy velona tsony de netale hôpitaly be moa zay tagny de amin'ny fotoana am'izay regniny de izy tao amin'ny hôpitaly ny tenen'ny dokotera avoa izy avoay am'izay ny dokotera fa tsy velona tsony fa tsisy asiviteka mafy zany zay zavara tsy vita ny dokotera sy ny hôpitaly ainy io Andriamanitra ivavahantsika io ataovy aleloia mafy zany araka ny fitantarany izy mivady ireo satria tonga tany antranoko tany izy ireo ankeo maraina sendra nandalo tao de ty anambavy ty zany nisy fotoana efa ny délivrena efa mivavahana foana fa tsy afaka mandeha tsara izy io fa mila tantanana foana meo azy meo Valérie micro anao zany mila tantanana foana mila tantanana fa malemy anao miteny malemy malakilavy ravarina de tonga de mitarapaka fa tany akeo ankeo maraina izy ireo tonga teo amiko de mbola ny tantanana de mbola le malemy manao karaha io netiny vadiny na le manao karaha io de sady tantanana oza hoe androany ianao hiazakazaka am'izay ianao aretanjaka ianao ataovy aleloia vo vita ny vavaka 10 minitra ankeo tonga de niazakazaka io anabavy io ary nanomboka tsy ny tantanana intsony atram'izay vadinao io rahala nalemy izy de ny tantanana foana nalemy tantanana foatra misy fotoana za manompo toambavaka za tena mahatsaro misy mahita le mialatsiny reny amin'ny teny an'izay magniry mahita le vadin'olona matanjaka tsara fa za de sady sahirana ty tena mijaly rahalahy manambady marary tena mijaly za tena miteny tena tapaka karaha zay silakiainanao misy moko le vadinao raha io marary de tena sahirana anao nisy fotoany Valérie resaka tamiko ankeo hoe nany manao fanaty tsara tsy vitanao makate tsy mahavita manao fanatra zanako le fafitaona izy am'izao izy fogna mpitondrako fanatra anao tsy afaka mandeha tonga eo anao fa androany ianao afaka mandeha tsara ianao orakoraka mafeka nandritra ny 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 fito taona zay androany izy afaka nandeha afaka mandeha somatsara Hallelujah. mahery ny Andriamanitra ivavahantsika Hallelujah. aleluia nanomboka androany maraina ianao ny afaka nandeha tsara ia sady memevana taloha za mavesatra tongotra anao mavesatra be mihitsy fa le tsy ny androany maraina ia maivamaivana tsara mevana aleluia asiviteka mafy manakory ny afalianao rahalahy za mantsy zay tena maraina iny tena faly satria izy ohatra ny hoe tanao tamin'ny fotoana namonjy fotoana tamin'ny paradesy taky izy tamin'ny sabata dia hoe tebotebojebo zaho andeha hamonjy fotoana amin'ny paradesy io dia ohatra mety hevitra izy andeha mangarano ihany aloha andeha mangarano sika fa tsika tsy andeha amin'ny paradesy sain'ny satana koa zany mahatonga anao afaka ny eo anao mahatonga ny satana manao an'izany dia tsy naneky ihany za fa tsy maintsy mandeha ty anao tsy maintsy sorana ny tompo fa tamin'ny fotoana natsapa fanafana izy teo tamin'ny sabata igny aloha fa nitsipatsipaka izy teo dia niteny Nietsika devoly izy teo nietsika devoly mihitsy izy teo dia niteny le zanako kely tonga tandragno alefa mao metsakatsaka ambony salon alefa mandindika ianao dia gaga nanino izy tany Estera oa nandihy be izy papa hitako gaga za tsy mandeha izy am'izao dia rehefa narena zay tonga telefona arena avy namonjy alimbavaka zay laly dia totsika andeha pasteur oa am'izao ora zao fa amin'ny arana Bab Ziliao izy dia ohatra ny miadevitra izy akeo maraina izy io mbola nietsika devoly be mihitsy izy ny délivreko teo manakory ny afaliana ry Valérie faly anao ke sitrany anao eo otahiny tomponareo vady tsy miverina koa ny aretina mandrakizay dia ho feny fahasoavana andray fitahina amin'ny lafiny rehetra amen ndo maka plasy asiviteka mafy orakoraka aleluia mafy be tenenina eo anilanao manasitrana Jesosy hoe Manasitrana Jesosy. fito taona io ny tsy afaka nandeha tsy maintsy tatanana malemilemy tsara manakory fahitanareo azy asiviteka mafy zany rahalahy izy moa ny anarany rahalahy iny temo José rahalahy José tsy manambady olona malemilemy tsony ianao aza malahelo anao fa tsy malemy tsy vadinao ke io orakoraka mafy zany Hallelujah. hitanareo misy zavatra tsy azo edikevitra ao an'Andriamanitra mila mandray fanapaha-kevitra ianao rehefa niteny ny dokotera aminao tsy vitanay tsony ty ka miteny aminao Andriamanitra hoe ajanony ny fanafody dia zavatra ra ihany rehefa tsy manasitrana anao ny fanafody aza miady hevitra ka raha tsy mihinana an'io ane karan'izao dia raha tsy mihinana an'io karan'izao androany ivavaka ao anao miala ny tsy finoana ao anatinao miala ny tahotra ao anatinao miala ny teboteby ao anatinao amen izany mandrakariva ny ady hevitry ny olona pastera zany raha vao mivavaka eo dia zao hoe tsy tiany ny vadiko ane zaka eo io mivavaka e tsy tiany rafozako ane zaka eo io mivavaka e zaka eo ene pastera raha vao tsy miasa tsy mahazo voly raha vao tsy mivarotra tsy mahazo voly zao ny tenin'ny tompo aminao androany manana etaeta andao hitady an'Andriamanitra eno zao rehefa tsy voavahanao io problème io tamin'ny herinao tsy voavahanao ny problème io tamin'ny fahaizanao tsy voavahanao tamin'ny vola tsy voavahanao tany amin'ny dokotera tsy voavahanao tany amin'ny patronao androany tapao ny hevitra aza miady hevitra mitady anao a Jesosy angetaeta nompo anao anolo tena lalina ho anao anaraka anao ataovy amainy zany Amen. 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 aza miady hevitra Hallelujah. manakory ny fijerin'ny olona raha mivao mivavaka eo zao no tenen'ny namako zany mako ny problème ny lehilahy sasany satria ny fiheveran'ny olona fa raha vao ny lehilahy no mivavaka dia ohatra ny sarim-bava izy zay ary misy lehilahy tena zany ny adevitra ho aminy dia tsy hanao fahotana tsony ave dia tsy hampirafy tsony ave ivavaka zao dia karakory tsara dia tsy sotry labera koa ave raha lasiana vavy androany miantso anao ny tompo aza miady hevitra tia ame fiainana vaovao anao Andriamanitra tia ame fiainana vaovao anao Andriamanitra Yesory ny ady hevitra amen vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha fandefety izy mba Aku nanisik
punya palai aminira